Fifaliana trano tompo lasy tompo vavy ny aloranay ny fiarabana mpanarahanao tsy tapaka ny afandarana météo. Idirantsika avy hatrany ny mety toetrandrontsika zany hoe anomboantsika azy ny sary azo avy amin'ny zanabolana. Raha ny fahitantsika azy zao dia ny fisian'ilay atao hoe anticyclone atao atsimon'ny nosy ato zany zao no manjaka ho an'ny rapitso vokatr'izay mahazobahana indray ny tsioky ala izay aty amin'ny nositsika. Vokatr'izay ihany koa dia hidina ny maripana zany amin'ny ilany atsinanan'ny nosy iny indrindra ihany koa ny aty amin'ny atitan'ny Madagasikara aty. Ny ilany andrefana amin'ny ankapobeny saika mbola maina ny andro ary mbola ahitana hafanana. Mahakasika ny rivotra dia somary tsoka ny rivotra saika manerana ny morontsiraka Madagasikara ho an'ny rapitso tontolo andro. Ny aty amin'ny atitan'ny Madagasikara ihany koa dia ahitana an'izay rivotra somary mafimafy zay. Ny ambiny dia somary alefaka amin'ny ankapobeny ny fitsokan'ny rivotra. Ny resaka ranomasina matanjaka be zany ranomasina ho an'ny rapitso indrindra fa ny ilany atsimon'ny nosy iny sy ny aty atsimo atsinanana aty. Vokatr'izay ampitandremintsika mba hitandrina ary ho mailo amin'ny fampiasana ny ranomasina noho ny fisian'izay alin-drano vaventy izay. Ny any amin'ny faritry ny Boeny sy any amin'ny Sofia iny ihany ny morontsirakan'ireo faritra ireo zany no somary hoton'ny ranomasina. Ny toetrandrontsika ho an'ny rapitso dia iverina indray zany rotsakorana aty amin'ny ilany atsinanan'ny nosy iray manontolo savakatra aty amin'ny faritry ny atsimo atsinanana. Ny ilany atsinanany atitany aty dia hitantsika andeha andrahona vao maraina ary matevina mety arahana herika indraindray. Amin'ny ankapobeny ny ilany andrefana dia ho maina ny andro ary mety hibalika mihitsy ny masoandro. Ho an'ny rapitso tolakandro mbola hitohy hatrany ny rotsakorana aty amin'ny ilany atsinanana sava hatraty amin'ny vadivavy fitovinany sy aty atsimo atsinanana aty. Ny mety sava kely zany zao ny any amin'ny faritany Fianaratsoa teo aloha zany hoe mety zay tanan'izay herik'izay intsony izy ny tolakandro, fa ny ambiny kosa zany hoe aty amin'ny faritan'Antananarivo teo aloha zany dia mbola hitohy hatrany ny rahona sy ny herika amin'ny faritra sasany. Ny maripana voavinavina ho an'ny rapitso dia mangatsika ny andro zany hoe mahatratratra any amin'ny 10 degré any ny any Vakinankaratra any. Ny ilany andrefan'ny nosy mbola somary mafanafana satria aty amin'ny 13 20 mety etana 14 degré any amin'ny telo revaratry ny nosy any ho an'ny rapitso. Ny maripana voavinavina ambony indrindra kosa indray dia milatsaka hatrany ny maripana ambony indrindra satria mahatratratra eo amin'ny 20 ny aty amin'ny faritra Analamanga raha 5 zay ho an'ny androandroany. 20 ihany koa ny any Vakinankaratra raha teo amin'ny 14 zay tamin'ny androandroany. Ny ilany atsinanan'ny nosy ihany koa dia midina satria mahatratratra any amin'ny 19 degré ny aty Mananjary, 17 ny any Tamatavy any. Ny ilany andrefan'ny nosy zany hoe any amin'ny morontsiraka andrefana mafana ny andro any Maivatanana sy Analalava no voalarana amin'izay satria mahatratra eo amin'ny 13 degré Celsius. Ny vinavina ho an'ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara, anoran'ny tandrivon-drahona Rakotroka any Paris, afana ny andro any Bangkok ary ahitana an'izay olona tandrivon-drahona Rakotroka zay ihany koa. Anorana tandrivon-drahona Rakotroka ihany koa i Nairobi, ho maina tanteraka ny andro Milan raha somary ahitana rahona zay any Johannesburg. Ireo nosy manodidina Madagasikara, anorana tandrivon-drahona Rakotroka i Comore, i Maurice, orana tandrivon-drahona tsotra, balika tanteraka ny masoandro amin'ireo nosy roa zany hoe Seychelles sy La Réunion. Izay indray tompo lasy tompo vavy ny azona roso fa dia manentana anao hatrany anaraka ny fandarana météo. Veloma tompo.